Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona feno Nazareta. Natratrara antsika ty fotoana ty indray izay tapany fahatelo amin'ny fifadikanana sy ny fijoroana vavolombelona izay arahantsika hivavaka antsika alohan'izay rehetra zay isaotra ny Tompo dia aorian'ny fisaorana antsika mifona satria tsika olombelona ihany mpanonta dia mangataka ny rano Jesosy tsika, ary aorian'izay fangatana ny rano Jesosy afafintsika ny rano Jesosy amin'ny toerana misy antsika, sotrointsika ny rano Jesosy dia mangataka ny fanahy masina antsika, ary hiditra amin'ny fiderana dia miditra amin'ny fijoroam-vavolombelona. Vavaka tsika tompoko. Andriamanitra ranay tsara indrindra ianao, Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, Andriamanitra mahery sy mahagaga dia raina ankalazaina. Indreto izay manantona anao amin'izao alina izao Tompo, misaotra anao noho ny amin'ny soa rehetra nataonao amin'ny fiainanay, ny amin'ny fitantananao, ny arovanao anay amin'ny loza maro samihafa, fahasalamana omenao, hery omenao, tanjaka omenao. Misaotra Jesosy ao mankasitraka dado, dia raiko ny anaranao mpanjaka ny mpanjaka, omenay voninahitra ny anaranao ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianany masina. Tompo malalo misandrata any amin'ny avo indrindra ianao, misandrata ianao fa tsara sady mpanao ny tsara. Tompo malalo, misaotra anao izay mifofinainao menao, misaotra anao izay fahasalamanao menao, misaotra anao izay Tompo ny arovanao anay andro aman'alina, dia raina ny anaranao, kalazaina ny anaranao. Tompo, eto koa izay dia miditra amin'ny fifonana, amin'ny fibebahana manantona anao, mibebaka minitra segondra eto anatrenao izay Jesosy. Mifona amin'ny lelako, mitendretra naloaka ny vavako, mifona amin'izay rehetra ny saintsainiko, mifona amin'izay rehetra ny jeren'ny masoko, mifona amin'izay rehetra ny noenoiny sofiko ka tsy ny fanaraka amin'ny didinao Jesosy. Mifona amin'ny tanako, amin'ny tongotro, ny foko, esory Jesosy ny fo maloto, ny fo vato rehetra, fo manka ala, ny fo miatsara velatsia, mifona Tompo, mamindrafo aminay, mamelany eloka Jesosy. Diovy izay ho afa-keloka, diovy izay ho afa-pahotana, satria izay no tempolinao, satria izay no zanakao. Ka mila Jesosy famelan-keloka avy aminao, satria olombelona mpanota miovaova izay Jesosy. Ko mamindrafo aminay Jesosy, diovy izay dada malalo, diovy izay Jesosy. Maro ny zavatra vitanay, nampalahelo anao Jesosy anaty amin'ity androandroany ity, minitra segondy izay dia manotana amin'ny fieritreretanay. Ko mamelany elokay Jesosy, mamindrafo aminay Jesosy, mangataka ny rano izay ikoriana anatinay, anadio anay, anadio ny lohako, ny fisainako, ny kiranako, ny fieritreretako, ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio ny molotro, ny rano Jesosy manadio ny lelako, ny rano Jesosy manadio ny sofiko, ny rano Jesosy manadio ny foko, ny tanako, ny tongotro. Ny rano Jesosy manadio ay, manasa ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny rano Jesosy korena amin'izao fotoana izao, ny rano Jesosy korena amin'izao fotoana izao, ny rano mikorena amin'izao trano izao, ny rano mikorena amin'izao video izao, ny rano Jesosy afafy amin'ny toerana rehetra misy anay, ny fitaovana rehetra ampiasainay. Akariaba shekariababa, ny rano nafafy Jesosy amin'ny manodidina an'izao toerana izao, fondation ny trano misy anay, afafy ny rano, afafy ny rano Jesosy. Jesosy maralo, ao koa akonanay, fonanay bebany eto anatrehanao, izay rehetra vitan'izy ireo tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, afafinay ny rano misy ireo tsirairay avy, isotro ny rano, anadioan'izy ireo ny rano Jesosy ho afaka amin'ny loto rehetra. Tompo malalo, ampisotroy ny rano izay, ao ka ny rano Jesosy ho tonga velona ato anatinay, anadio anay, anasa anay, anala ny pentipentina, ny tasy rehetra miakanjonay, ka ho diovinao amin'ny rano izay Jesosy, ho sasanao amin'ny rano tanteraka izay Jesosy. Sotroko ny rano hitondra fahasalamana ho ay, hitondra hery ho ay. Misaotra dada malalo. Aleluia. Amen.
angataka ny fanahy masina atsika, ny afo ny fanahy masina mino atsika, ny afo ny fanahy masina hidiny eto ary ireo hitondra atsika amin'ny fiderana, hitondra atsika amin'ny fanatrehan'ny tompo amin'ny fijoroana vavolombelona izay ao ambarany atsika indray amin'ity andro androany ity. Fanahy masina midina, fanahy masina manatreha, fanahy masina mamenoa, fenoy izay fanahy masina, fenoy ianao izay fanahy masina, tsy manana afa-tsy ianao izay. Aoka ianao nameno anay eto fanahy masina, aoka ianao nameno anay fanahy masina, fenoy izay manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay, fenoy izay fanahy masina, mila anao izay, mila anao izay, maina anao izay raha tsy eo ianao. Avy fanahy mahery, avy fanahy mahery, avy fanahy mahery, midina eto ianao, midina fanahy masina, midina mangetaheta anao izay, fenoy ianao izay fanahy masina, manomboka any amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay. Avy fanahy masina, avy fanahy mahery, avy fanahy mahery, vangio izay fanahy masina, avy teny aminay fanahy masina, avy anatrika anay fanahy masina, fenoy ianao izay, fenoy ianao izay fanahy mahery. Aoka ny afonao, lay afo mandoro, lay afo mandrava, ameno anay, hitarika anay, hiteny aminay, midina fanahy masina, midina fanahy masina, midina fanahy masina. Alléluia. Fenoy, fenoy izay fanahy masina, fenoy izay fanahy masina. Alléluia. La gloire du ressuscité. Alléluia. Tina fanahy masina. Le ciel est ouvert sur nos têtes ce matin. À la volonté du Seigneur. Oh, à jamais tu seras. Tina fanahy masina anatrika amin'ny fotoana izao, fenoy ny herinao, ny afonao meno izao fotoana izao, fanahy masina midina, fanahy masina midina, fanahy masina mameno anay, sokafo ny masom-pananay, alalànay ny zava-miafina rehetra. Fanahy masina raha tsy ianao manokatra ny masom-pananay dia mafy io fona io, manamafy ny fona io izay, koa midina fanahy masina. Jesus. La gloire du ressuscité. À la bonté du Seigneur, à jamais tu seras. Oh, avidado, manates of Tosovido. Ateos of Tosos, Kafun Maspananai, Yaba Shekar Yababa, Koryaba Sekar Yababa, Mamenu and I Fanai Masno, Mamenu and I Fanai Masno, Mamenos of Tosoveno, Manates of Tosoveno, Peduyado Sefarai Baso, Garyaba Sekar Yababa, Marabos Sakar Yababa, Yerabos Sekar Yababa, Manate Fanai Basre. Manatre fanai basro, manatre fanai basro, manatre aberonai, itede damnai, peduise fanai basro, adu age tora chero, adu age tora chero, katika ta fanai basro. La gloire du ressuscité. L'agneau de Dieu sur le trône. L'agneau de Dieu sur le trône. Jesus. Karyaba se karyaba baba serararara.
à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, à jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour l'adorer, lui Oh, Dieu, c'est que Dieu, c'est que Dieu, Bakari, Bakari, Yera Koda, c'est que Dieu, Bakara, Koshkera, so to what I must do. Skarabatia, Karabakari, Sekarabakari, Bakari, cease and taste break. So to what I must do. 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 Whatever that career for the best, I'm so resistant. You take them for work. Yamelala Tedo, Melala, Afacho, Madukotel Basparado, Alala, Fama Dinner, Afatara, Fama Dinner, Afatara, Fama Dinner, Afatara, Fama Sina notices, a master in the touch was here. Come to name of Vocano, you to name of his sister. Hallelujah. Hallelujah. Oh Jésus. 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 Il a pris ma dépression. Sister Kano. Sister Anna. Il a pris ta dépression. Tout ce que tu traverses, il a pris ta place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Jésus fidèle. Jésus fidèle. Tu es fidèle dans ma vie, papa. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Oui, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Oh, tu es fidèle, papa. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle dans ma vie. Oh, Diaba, Sega, Diaba, Baba. Tu es amour, Jésus. Tu es amour, papa. Jésus. Mon Jésus est amour. Il ne te juge pas pour ton péché. Il est amour. Il a vu que tu traverses une situation difficile. Il te tend la main ce matin. Il sait lire au-dedans de ton cœur. Parce qu'il est amour, plein de compassion. Plein de compassion. Hallelujah. Sotra ny tompontsika amin'izay fanatriany ny amin'ny fanahy masina efa manatrika atsika dia hanomboka atsika amin'ny fijoroana vavolombelona petrantsika pelan-tanan'ny tompo imeno finaritra.
motiver pour la grâce qu'il nous a encore faite aujourd'hui et de nous rencontrer encore pour la continuité de notre témoignage. Bien-aimés, merci beaucoup à vous qui suivez ces messages, que le Seigneur vous bénisse abondamment. À vous aussi qui mettez en pratique la parole de Dieu, vous qui arrangez, vous qui réparez selon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport au message qu'il nous a donné. Nous voici encore aujourd'hui pour la suite de notre témoignage. Nous continuons toujours par ce témoignage que la mort d'un païen, la première partie, nous sommes toujours dans la première partie qui est la mort d'un païen. Je vous ai expliqué qui étaient ces païens, je vous ai expliqué le travail que je faisais à l'église, je vous ai expliqué la vie que je menais avant que je puisse connaître la mort, je vous ai expliqué tout ce que je faisais. Et nous voici dans la suite de cellules. Autrefois, j'ai eu à vous expliquer ce qui se passe dans des cellules. Je vous ai parlé de plusieurs cellules que j'avais mentionnées précédemment. Et aujourd'hui, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je continue encore avec d'autres cellules que j'avais vues là-bas. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention parce que ce monde nous trompe dans beaucoup de choses. Le monde dans lequel nous sommes, faisons attention d'aimer ce monde. N'aimons pas ce monde, faisons vraiment attention. Et quelle était la cellule que j'avais encore vue? J'avais vu la cellule de gens qui se sont mal habillés. Vous devez savoir que lorsque vous vous habillez mal, on vous considère comme étant des impudiques et vous serez aussi maltraité par rapport à l'habillement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les habits que vous avez y apportés, des collants, des donniers, des serre-corps, des habits que vous avez laissés vos poitrines dehors, les habits serrés, le collant, le courte jupe, des culottes, de courtes culottes, tout ce que vous avez y apporté, qui avait montré vos corps, et là-bas vous serez obligé aussi de reproduire cela. Mais je vous ai toujours dit que là-bas, vous n'avez pas le pouvoir de le faire tout seul. Là-bas, comme sur la terre, vous disiez que c'est mon corps, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et là, vous le disiez lorsque vous êtes sur la terre. Mais dans l'au-delà, vous ne direz pas aux démons que j'ai le droit de faire ce que je vais avec mon corps. Non, là-bas, ça ne se passe pas comme ça avec le démon. Là, les démons vont vous corriger sérieusement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On devait vous donner une robe qui est ample, une longue robe. Et donc, les démons qui sont comme des couturiers doivent couper ces robes à la forme des habits que vous étiez en train de porter lorsque vous étiez sur la terre. Et la robe en question, les démons vont les couper. Et sachez que lorsque les démons ont des signes, lorsqu'ils coupent, ils vous coupent aussi, donc ils vous déchirent aussi. Oh, mes bien-aimés, ça faisait très mal. Les gens criaient, les gens pleuraient. Là, les gens criaient tellement. Les gens pleuraient, les gens pleuraient, les gens pleuraient. Les gens criaient, je vous dis, les gens criaient. C'était horrible. C'était vraiment horrible, mes bien-aimés. C'était horrible. Les gens criaient, assez, 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 ça fait mal, ça fait mal. Mais bien aimés, lorsque le démon vous déchire, sachez que vos corps sera réparé en un clin d'œil. L'habit que les démons ont pu couper pour donner une forme à laquelle vous avez apporté lorsque vous étiez sur la terre, l'habit est encore restauré. Et les démons vont continuer. Bien aimé, c'est pas facile de supporter cela. J'insiste, l'enfer n'est pas un bon endroit pour nous les chrétiens, pour que nous puissions y aller. L'enfer n'est pas un bon endroit. Faisons attention. Parce que là, les gens qui je ne supporte plus, tu ne peux pas supporter. La douleur change de forme à tout moment. La douleur s'accentue à tout moment. Comment vous pouvez supporter? À chaque seconde, la douleur s'accentue. Et vous ne pouvez pas vous habituer avec. Toutes les personnes qui sont là-bas ne s'habituent pas avec cette douleur. Ne s'habituent pas avec ces tourments. C'est tellement horrible, c'est tellement difficile. Mais bien aimés, n'y allez pas. Ne songez même pas.
Répandons-nous lorsque nous sommes sur la terre. Par rapport aux habits que vous avez y apportés, vous repentir. Vous devez vous repentir sincèrement. Vous devez demander pardon à Dieu pour que vous puissiez entrer dans les royaumes de Dieu. Si vous ne vous repentez pas par rapport aux mauvais habits que vous avez y apportés, le pantalon, j'insiste, aucune femme avec le pantalon, même si tu es servante, accédera au royaume de Dieu. Pantalon, collant, toutes choses que vous portez. Personne n'entrera dans le royaume de Dieu avec ça. Et c'était difficile. Très difficile même, je vous dis. C'était très difficile. Les gens pleuraient. Les gens criaient. Et j'ai vu l'autre cellule. C'était de ceux qui avaient fait de signes sataniques lorsqu'ils étaient sur la terre. On n'est pas obligé de faire les signes sataniques. Nous ne sommes pas obligés de faire les signes sataniques. Il ne nous est pas permis. C'est interdit aux chrétiens de faire les signes sataniques. Toute personne qui avait fait les signes sataniques lorsqu'elle était sur la terre, là-bas la personne doit continuer avec le signe satanique. La personne devait le faire à tout moment. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était par la main, la personne soulève la main. Et l'acte de soulever la main n'est pas volontaire. Il y a les démons qui te feront ça. Il y a une puissance qui va te soulever la main. Et ta main va faire le signe en question que tu avais l'habitude de faire lorsque tu étais sur la terre. Si tu avais l'habitude de faire 4 signes sur la terre, si tu en avais besoin de faire 30, si tu le faisais 60 lorsque tu étais sur la terre, là aussi tu vas faire tout cela. Si tu ne t'es pas repenti avant de mourir. La main est soulevée, directement la main ne va plus bouger. Et il y aura une forte douleur. La main sera condamnée. Il y aura une forte douleur. Je vous dis une forte douleur. La personne va crier, va pleurer, il y aura le feu qui va passer par la main pour consumer la main. Et lorsque la main est consumée, la personne va souffrir. Ça continue avec tout ce que tu as fait. Bien aimé, c'est pas facile. C'est pas facile à supporter tout cela. Aujourd'hui, je vous relate cela. Lorsque je pense à ces choses, cela ne me donne pas envie de rester sur terre. Il y a beaucoup de choses à éviter. Craignons Dieu. Craignons Dieu, craignons Dieu. Ceux qui sont là, ceux qui ont résisté, ceux qui ont refusé lorsqu'ils étaient sur la terre, qui sont arrivés là-bas et qui ont vu que tout ce que nous étions en train de dire, ou tout ce que nous sommes en train de dire est vrai, regrettent de tout leur cœur. Regrettent de tout leur cœur. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés. C'est pas facile. C'est difficile. C'est dur. C'est trop dur. J'ai encore vu quoi? Il y a des enfants, je vous dis. Des enfants qui sont tourmentés. Des enfants qui sont vraiment tourmentés là-bas. Et les enfants que je vis là-bas, parmi ceux que les ont conduits là-bas, je vis le dessin animé. Et bien aimé, ne mettons pas les animés pour nos enfants. Ne mettons pas les dessins animés pour nos enfants. Ne les achetons pas. Dans les dessins animés, il y a des signes sataniques. Dans les dessins animés, il y a des signes francs-maçonniques. Il y a des formules magiques. Et tous ces dessins animés ont conduit beaucoup d'enfants
qui souffrent en enfer. Chers parents, voir comment les enfants souffrent en enfer, c'est difficile. Les dessins animés que vous mettez pour les enfants, prenez le temps de les regarder vous-même, de les examiner aussi, de les analyser. Et vous verrez qu'il y a de la sorcellerie à l'intérieur, qu'il y a de la magie, il y a de l'initiation à l'intérieur. Et ces choses sont dangereuses. Les dessins animés a conduit beaucoup d'enfants en enfer. Chers parents, je vous supplie de ne plus mettre cela. Même à vous aussi qui disait qu'il y a des dessins animés chrétiens. Regardez et analysez tous ces dessins animés avant de le mettre, même si vous disiez des chrétiens aux enfants. Faites attention, mes bien-aimés. Il y a une autre condamnation que j'avais vue là-bas dans une autre cellule. Nous devons savoir que toute personne qui conteste avec notre Dieu n'entrera pas dans les royaumes. Toute personne qui change le naturel que Dieu l'a donné. Pour les humains. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, j'ai eu à vous énumérer beaucoup de cellules. Et la première partie n'est pas toujours finie. Prochainement, par la grâce du Seigneur, je vais vous dire ce qui s'était passé ensuite. Parce que aujourd'hui, je suis prêt, je ne suis pas là-bas. Qu'est-ce qui a fait que je puisse sortir de là? Qu'est-ce que le Seigneur a réellement fait? Comment suis-je sorti? Quel est l'événement qui a été fait? Comment est-ce que je vis la puissance de Dieu en enfer pour retourner sur la terre? Y a-t-il un chemin que je vis? Parce que là, lorsque vous entrez, vous ne verrez pas la sortie. Mais comment est-ce que je vis la sortie? Je suis sorti comment? Et retourner sur la terre. Où est-ce que je me suis réveillé? L'événement était comment? N'oubliez pas, lorsque vous suivez la vidéo, de vous abonner. Pour vous faire, nous allons mettre le message, les témoignages, vous les recevez directement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revenait pas prochainement, nous allons continuer. Et si la mort ne venait pas, parce que n'oubliez pas qu'il y a la mort, et la mort, je vous ai dit, c'est événement que personne ne peut se séparer avec. Le Seigneur ne me prend pas ou ne vous prend pas. Nous allons nous rencontrer prochainement. Et pour le moment, je vous dis au revoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas de réparer là où il a réparé, de demander pardon à Dieu, là où il faut demander pardon, d'aller auprès des serviteurs de Dieu, de confesser ce qu'il y a à confesser. Parce que personne n'est donné le et personne n'est le maître des souffles des tiens. Le Seieur est le maître et il donnait les jours de notre départ sur la terre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oui, as-tu après la mort? Oui, as-tu mon frère? Oui. Amen. Soratsika ny tompo lehibe izay afatra rehetra voaraiko izay a. Soratsika ny tompo lehibe rehetra rehetra amin'ny fibebahana antsika alohan'ny amaranantsika ny fotoana tambatra antsika iray zany a izay voarahintsika teo a. Nisy selila prison anankidimy angamba voateniny teo a. Selila anankidimy voateniny teo a. De
ny amin'ny akanjo fitafy nanaovantsika ohatra ka fa tsy anatin'izay moa ianao dia isaorana ny tompo da efa nanaovantsika taloha ary dia mbola hibebahantsika satria misy zavatra taloha tsy tadiditsika fanahy masina miteny dia mampatsiahy hibebahantsika an'ilay fitafiana nataontsika taloha tsy nety ny signe satanika mety nataontsika tsy fantatsika ilay izy signe satanika fa nataontsika dia ilay zanantsika tsy nitenenitsika nefa anatin'ny mijery dessin animé nefa be dia be lazany amin'ny elo ny zazany amin'ny elo noho ny fijerena dessin animé. Ny fahaefatra dia ny fanaovana mèche na efa tsy manaontsika dia mifonahintsika izay nataontsika hatramin'izay nandeha tany amin'ny coiffure manao lisy manao frisé rehetra reny dia efa mandoro ny lohantsika any amin'ny izany hoe endrika teo hoe lisy le alainy mihitsy le fera andoroan'ny lohantsika ka hibebahantsika zany izay rehetra izay. Ny fanaovana mèche ny plante reny dia le volo nasehony teo hoe volo olona manao paky tamin'ny devoly zany dia reny no avarotrany dia fonahintsika daholo izay dia ao ihany koa ny prison ny ihana mivarotra na olona mamboatra an'ireny dia efa ao anatin'izay daholo. Fanaovana fond de teint, maquillage, vernis, boucle d'oreille dia hibebahantsika daholo izay rehetra izay ary ny farany ny fanaovantsika ny raha misy akanjo misy signe satanika le akanjo rehefa fantatsika misy signe satanika dia leo tsy hanaovana satria misy esprit amin'ilay akanjo dia mahatonga antsika tsy tafavavaka mahatonga antsika tsy mahavita mifadianana izany hoe misy avotoment zany amin'ilay akanjo anaovantsika satria misy signe ny zareo ka hibebahantsika daholo izay rehetra izay raha tsika manana akanjo ohatr'izay dia mila arihina na esorina satria misy signe ny zareo ny ao na le anarana malaza ohatra hoe Louis Vuitton, les fashion reny dia satanika reny signe reny ka hivavaka atsika hibebaka an'izay rehetra voarahintsika teo. Alleluia. Andriamanitra renay tsara indrindra misaotra anao lehibe indrindra izay tamin'ny hafatra ao tamin'ity alina ity ny nampahalalanao ny fahamarinana ahalalanay ny zavatra rehetra izay any amin'ny elo satria tianao izay tompo matoa ambaranao zany tianao mba hitandremanay ny famindranay ny dianay Jesosy eto izay dia hifony eto anatrehanao tompo ny amin'ny akanjo rehetra nanaovanay hatramin'izay ny akanjo nanaovako rehetra hatramin'izay Jesosy ny akanjo mitanjatanjaka ny mini jupe ny pantalon ny doni ny je m'en fous zany rehetra zany ny sorta hifonako hibebako eto anatrehanao Jesosy ka nantafalatsaka lehilahy maro tao anatin'izany mibebaka mifona Jesosy mamindrafo amiko mifona ihany koa Jesosy ny amin'ny signe mety satanika natao ka tsy fantatro tsy tao anaty saiko kanefa le izy signe satanika dia mbola hibebako eto anatrehanao mifona ho an'ny zanako izay ao anatin'ny fijerena dessin animé fijerena film zany rehetra zany Jesosy dia mahatonga ny zaza ho any amin'ny elo izy ianao koa mibebaka izay tompo mifona ho an'ireo zanakay tompo ao koa izay menao hery Jesosy ahafahanay miteny izy ireo hananatra n'izy ireo mba hahalalan'izy ireo ny marina mbola mifona ihany koa izay Jesosy ny amin'ny mèche rehetra izay nataonay ny tissage izay nataonay amin'ny lohanay eo ny volo rehetra tovana nataonay tamin'ny volonay io Jesosy dia bebako eto anatrehanao Jesosy ny vernis nataoko ny faux ongle ny maquillage ny fond de teint ny loko volo mifona Jesosy mamindrafo Jesosy ny fanamboarana ny volo Jesosy nentiko tany amin'ny coiffure nandoro ny voloko nefa efa mandoro ny lohanay izay amin'izany mifona mibebaka mamindrafo Jesosy vonjeo ny fananay Jesosy
esorany amin'ny boky ny fiainatsitany anaranay raha misy mbola himpangano fahafaronay amin'izany satria izay mibebaka eto anatrehanao manantona anao Tompo malala mifona ihany koa Jesosy amin'ny akanjo nanaovako rehetra ka akanjo misy sinina satanika ny akanjo misy sinina rehetra ibebahako ifonako eto anatrehanao Dado mamindrafo amiko Jesosy Jesosy sokafo ny masom-pananay alalanay raha misy ao anatin'ny akanjonay akanjo tsy avy aminao akanjo misy sinina ny ireo satana Jesosy dia hoe sorona izany ongotanay izany Tompo malala koa inoy ny fifonanay Jesosy amin'izao alina izao inoy ny fifonana entinay Jesosy amin'izao alina izao Jesosy diova amin'ny ranao zay diova amin'ny ranao ny trano misy anay diova amin'ny ranao ny vatanay ny fitoerana akanjonay ny ranao manadio Jesosy manadioka izay rehetra voaraina teo Jesosy dia hanafaka anay izay nanova anay izany Tompo malala ka manomboka izao zay dia handray décision ferme Jesosy ka tsy hanao fitafin'izao tontolo izao itsony tsy hanao maquillage meso itsony tsy handeha mikofira itsony mifona Jesosy amboaro ny fiainanay eto koa Jesosy dia efa mandray ny hezy ny fahefana androako ny asany maizina ny devoly ny fijejojetona rehetra satria izay rehetra voalaza teo dia fijejojetona avy amin'ny fanahin'ny zazavavindrano andorako ny asa matiny izy ireo rehetra Jesosy ary ny velam-pandrika ataon'izy ireo izay mamarotra ny reny ety ambony tany azony ny zanak'olombelona amitahany ny zanak'olombelona dia efa dorany amin'ny ranao dorany amin'ny afinao mandoro ny asan'izy ireo tsisy akasikanay intsony zany tsisy akasikanay intsony ravany amin'ny herinao ravany amin'ny afinao Jesosy malala Tompo ny fanahy ratsy rehetra eny amin'ny rivotra dia efa doranay ravany amin'ny ranao ny ranao Jesosy mandoro manampatapaka ny asan'izy ireo ny firongany entan'izy ireo ny sabatra ao mahery manampatapaka ny loha ny elatra ny tongotra dorana amin'ny ranao Jesosy ratsipy any andavaky ny elo ny fanahy manambady rehetra tsy anakery aminay tsy anakery amin'ny tokantrano misy anay ravana amin'ny herinao ravana amin'ny ranao Jesosy satria ny ranao dia afo mandoro mandevina ny velam-pandrika satana rehetra Jesosy malala Jesosy mandroka ny fanahy ny sorcerie izay fanahy famisaviana fanahy ny occultisme fanahy ny franc-maçonnerie zany rehetra zany Jesosy dia agent diable izay ampiasain'izy ireo izay manao amin'ny vodoma mampiasa ny kalibasy mampiasa ny vodoma mampiasa fitaratra mijery ny fiainanay ny caméra rehetra jeren'izy ireo dia efa doranay amin'ny ranao ny velam-pandrika ny programan'izy ireo Jesosy izay mitady irika mandrakariva andavonanay dia efa rava dorana amin'ny ranao Jesosy rakofako amin'ny ranao ny tokantranonay tsirairay avy ny toerana misy anay tsirairay avy ny herinao ny anjelinao ny andidina anay ka tsisy anan'izy ireo fahefana tsy hitan'izy ireo ny momba anay fa ny ranao efa mandidina anay Jesosy malala ka isaoranay sahady ny fanafanao ny famonjenao ny fanavotanao anay Tompo ary indrindra inamelanao ny heloka ito amin'ity androandroany ity nandresenay ny fahavalonay ito amin'ity androandroany ity misaotra Jesosy alleluia amen an'olo tenantsika atolotritsika ny Jesosy ny tenantsika anjakany dia mamarana ny fotoanantsika Tompo rainay tsara indrindra saotranao lehibe indrindra satria mbola afaka izay niona taminao indray tamin'ity androandroany ity nizara ary nampalala anay ianao ny zavatra tsy tianao Tompo voniny izay anaraka anao voniny izay anaradianao Jesosy ary anitsakitsana ny tsy izy rehetra ka ampandroso anao ilay Jesosy Kristy Tompo ato anatinay ho anjakanao ny fonay ho anjakanao ny fisainanay ny fieritreretanay ny tenanay Jesosy anjakao zay satria tempolonao masina anjakao zay satria zanakao Tompo malala Tompo midira ataobonay ianao amasiny ny fonay ho lapanao amasiny ny lelanay Jesosy ho lelanao ny masonay ny fisainanay ny sofinay anjakao tanteraka Tompo
satria ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay tompony tompo. Ianao no manam-pahefana sy mandidy amin'ny fiainanay. Ka dia misaotra Jesosy, saotra tonga soa ianao anatinay. Ka sitraka Jesosy maralo. Eto koa dia mamarana amin'izao fotoana izao Jesosy, isaoranay ianao mandrakariva ny fotoana omenao anay, na fotoana fohy na fotoana lava izay andaminanao ny programanay, dia isaoranay ianao zany Tompo. Raha tory izay mialina izao dia arovy ambany elatrao Jesosy. Ny fahavalon'ny Satana dia efa tsy ambinina ary tsy manakaiky anay. Foazanao rapitso maraina anao ny asa mandrara rehetra, ary ihany koa vao misokatra ny masonay dia nideranao, ankalazanao, anome voninahitra anao. Saotra Tompo, vangio izay amin'izao alina izao, tenena aminay Tompo malalo, avonina mandrakariva izay andray ny hafatra avy aminao. Saotra Dada malalo. Alleluia. Amen. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Ho azy hatramin'ny indrindra ho mandrakizay, saorantsika ny Tompo mifanatrehana. Dia rapitso indray ny fotoanantsika raha mbola tsy tonga Jesosy Tompo, tapany fahaefatra ny fijoroam-olombelona sy ny fifadikanana izay ataontsika. Tahiny Tompo daholo.